Korintianina faharoa toko fahatelo. Voninahitra omeny fanahy masina. Korintianina faharoa toko fahatelo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Moa midera tena indray va izahay, sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoa anay ho aminareo na avy aminareo? Ianareo ny epistilinay voasoratra ato am-ponay, sady fantatra sy vakiany olona rehetra. Eny, aseho ho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo, tsy nosoratana tamin'ny ranomainty anefa, fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka, fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Ary manana izany fahatokin'izany ny amin'Andriamanitra zahay amin'ny alalan'i Kristy. Kanefa tsy mihambo hanana fahaleovana avy aminay hihevitra na amin'inona na amin'inona izahay. Fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra, izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra, fa amin'ny fanahy. Fa ny soratra mahafaty, fa ny fanahy no mahavelona. Fa raha ny fanompona nitondra fahafatesana aza, dia ilay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra, ka ny zanak'Israely tsy nahabandona ny tavan'i Mosesy noho ny voninahitra ny tavany izay nialevina. Tsy mainka isy voninahitra va ny fanompona momban'ny fanahy? Fa raha nisy voninahitra ny fanompona mitondra ny fanameloana, maika hanatombo voninahitra ny fanompona mitondra ny fahamarinana. Ary izay nisy voninahitra aza dia tsy manana voninahitra kosa amin'izao noho ny voninahitra izay manantombo. Fa raha ny nialevina aza nisy voninahitra, maika fa ny mitoetra no misy voninahitra. Koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany zahay, dia sahy tokoa, ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanarina ny tavany tamin'ny fisalibonana, mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny faran'izay nialevina. Fa efa donto ny sainy, fa mbaraka androany dia mbola tsy nesorina ihany izany fisalibonana izany, raha vakiana ny tenin'ny fanekena taloha, satria ao amin'ny Kristy ihany no anesorana izany. Fa misy fisalibonana manarina ny fony ambaraka androany, raha vakiana ny tenin'ny Mosesy. Kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy, dia hesorina ihany ny fisalibonana. Ary ny tompo izany fanahy izany, ary izay itoeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka hovaina hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra, ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy.